Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Ampiakarina 5,3 ariary ny karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara hoy ny foloana andritra ny fitiny asa omaly. Miankina amin'ny sokajina asa kosa ny fiakarina ho an'ny mpiasa mpanjakana izay manomboka amin'ny 5,20 isanjato ho an'ny karama farany ambany hatramin'ny 5 isanjato ho an'ny karama ambony indrindra. Anomboka raha mpitso ariaritra 80 andro ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany anteny miram-pirenena amin'ity taona 2022 ity. Ifantoka betsaka amin'ny LFR na ny loi de finance rectificative ny lahadinika akoatra ireo tolo-dalàna samihafa. Isan'ny fety manan-danja ho an'ireo mpino-silamo ny Eid el-Fitr, fanamariana ny fahavitan'ny Ramadan, izay nankalazaina androany, ankoatra ny vavaka iombonany. Fiaraha misakafo sy ny fety no nameno ny tontolo andro, teo ihany koa ireo nizara ho an'izay tsy manana. Dalo misa roa no voatifitra ny mpitandro ny filaminana omaly alahady tao amin'ny komini lafy distrika n'Ambatondrazaka noho ny alatromby. Miantso ny tompona andraikitra hijery vahaolana ho fametrahana ny fandriam-pahalemana any an-toerany Loponina. Miantso ny miaramila tao Burkina Faso, Guinée sy Mali amenina ny fahefana amin'ny sivily ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana omaly. Famerenana ny fitantanana amin'ny sivily faran'izay aingana, maloena ny toedra raha misy any an-toerany. Ny andinindin'izay avetrany. Volana vaovao, herinandro vaovao, fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy iarahako aminao eto amin'ny fahitalavitra kolo. Atina ny araba tongo-kilasy tongo-vavy, asaiko ampanajana ihany koa ianao, anaraka izany hatramin'ny farany. Ampiakarina 5,3 ariary ny karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara, hoy ny filohan'ny Repoblika omaly nandritra ny fetiny asa. Miankina amin'ny sokajina asa kosa ny fiakarana ho an'ny mpiasa mpanjakana izay manomboka amin'ny 5,20 isanjato ho an'ny karama farany ambany hatramin'ny 5 isanjato ho an'ny karama ambony indrindra. Natao izany ho fiatrehana ny fiakarany vidim-piainana sy ny fiatraikan'ny krizy maneran-tany. Abraham Randriamanana. Tao aorian'ny fankakefitra nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vondron'ny mpandraraha malagasy ny tompona orinasa ary ny sehatra tsy miankina ny zoma lasa teo. Nandray fanapa-kevitra ny amin'ny ampiakarina ny karama farany ambany ankehitriny ny fitondram-panjakana raha ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fanamariana ny fetin'ny asa omaly. Fampiakarina karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina izay napetraka ho fiatrehana ny fiakaran'ny vidim-piainana nateraky ny krizy samihafa tao aorian'ny rivodozany efa nisy, ny valinaretina Covid-19 ary ny ady a Ukraine ankehitriny. Rehefa avy mifandresy lahatra dia tsapa fa ho asontrotra ho 250 000 ariary na 10 alina sy roa hetsy ny karama farany ambany. Ka ilay fisondrotana ilay karama farany ambany izay 200 000 ariary na roa hetsy ou 220 000 ariary na roa alina sy roa hetsy izay narosiny ny sehatra tsy miankina dia ho fenony ny fitondram-panjakana mba hatratra ilay 250 000 ariary na 10 alina sy roa hetsy ny fanarahana ho an'ireo mpiasa tsy miankina izany. Miatra ho an'ny karama farany ambany ny fampiakarina ny karama ho an'ny sehatra tsy miankina raha ny nambaran'ny filoham-pirenena. Miankina amin'ny mpampiasa sy ny orinasa kosa ny ametrahana ny fampiakarina ho an'ny sokajina asa hafa. Isitraka ny fampiakarina ny karama ihany koa ny mpiasa-panjakana raha ny fanazavana. Ho an'ny mpiasa-panjakana kosa dia hiakatra amin'ny sokajina asa rehetra ny fisondrotany ny karama izay miatomboka amin'ny 5,20 isanjato ho an'ny karama farany ambany ka hatrany amin'ny 5 isanjato ho an'ny sokajiny karama avo indrindra. Ireo izay tena kely karama zany no azo fisondrotana betsaka indrindra, fa ireo izay efa be karama kosa dia azo ny fisondrotana ihany mifanaraka
amin'izay karama efa raisin'izy zareo zay Yatra manomboka amin'ity volana Mey ity ireo fepetra fampiakarana karama ireo raha nambaran'ny tompona andraikitra. Betsaka ny fanontaniana napetraka ny maro tao aorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika Omaly isan'ny goavana anatin'izay ny hoe hamano olana indrindra mahakasika ny fahefa-mividy hatraiza izany. Ao anatin'izay dia ampitombo ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay efa mampikaikaika amin'izao fotoana izao. Ny fampiakarana ny karama ho an'ny mpiasam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina hoy ny RNDC na ny Réseau National de Défense des Consommateurs tokony hijery vahaolana manoloana izany ny mpitondra toy ny fanatsarana ny sandam-bola malagasy Onna Saina. Nety hoarina amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny ny fanapa-kevitra ny filoham-pirenena amin'ny fampiakarana ny karama. Taoriana fihaonany tamin'ny fivondronana mpandraharaha sy ny syndika hoy ny Réseau National de Défense de Consommateurs. Hain'izy ireo hampiakatra indray ny vidin'ireo entina ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay efa tsy voafehy anefa iny fanapa-kevitra iny atso azy. Ny fampiakarana ny karama zay 25% teno eo raha ho an'ny any privé dia atao hoe ny fanakakaiky amin'ny zavatra nieritreretin'ny syndika ihany satria 30% tadiavin'ny syndika. Fa ny eo amin'ny fanjakana kosa dia tena tsy mifanaraka loatra amin'izay zavatra nieritreretin'ny syndika satria reny syndika reny sady ao ny syndikan'ny mpiasam-panjakana ary ao ny syndikan'ny mpiasa privé. Tsy mifanaraka loatra koa zany amin'ilay fiakaran'ny vidim-piainana raha ho an'ny mpiasan'ny fanjakana. Raha ny zava-misy eto tsy mahasana ny fiakaran'ny vidim-piainana, fiakaran'ny karama aloha raha bangona amin'ny teny tokana. Nampitombo ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sasany ihany koa raha ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny RNDC hatrany. Ohatra amin'izany, nisy ny simenitra izay namidy 2,3 ariary, lasa nanenjika ilay 7,3 ariary, napetraka ny ministera mivarotra sy ny fanjifanana. Anderan'izy ireo ity ministera ity ihany koa ny vidin'ny savony izay mampikaikaiky ny maro. Vahaolona rosin'izy ireo manoloana izany rehetra izany ny fanatsarana ny sandam-bola malagasy. Ny fampiakarana karama fomba fatao reny amin'ny endrika. Raha izaza naleko aza niakatra moramora tany anaty bon de caisse ny olona tany ny karama fa tsy nataotry reny fa vao mainka hampiakatra ny vidim-piainana iny. Fa ny ady dia tsotra hoe ny volantsika mihitsy ny tsisy lanjany dia io ny tokony tadiavana hoe ahoana ny ampisy ny lanjan'ny volantsika amin'izay hoe mba mikaramkarama 2 millions zany ianao tena hoe million marina zay millionnaire marina anao anatin'izay. Fa amin'izao ny anarany fotsiny mikarama 2 millions raha zay ny heno tsisy dikany koa nefa hoe mba millionnaire fieritretana azy tamin'ny fomba fiteny taloha ka ny sandam-bolantsika tokony hijerena ny ampisy lanjana an'io satria fahefa-mividy ny olana eto amintsika. Tokony hampiantso ireo mpahay-toekarena sy ny manam-pahaizana eto amin'ny firenena izay voakasy ny filoham-pirenena ahafahana mitady vahaolana amin'ity sandam-bola malagasy ity raha ny fanazavana hatrany. Tahaka ny antsoina ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatra tsy miankina na ahafahana indray ny fanapa-kevitra fampiakarana ny karama. Fa iray volana taoriany nametrahan'ny ministeran'ny varotra ny vidiny farany ambony ho an'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro samihafa. Misy ireo entana izay ahitana fiakarany hatrany efa tsy takatry ny fahefa-mividy ny sarambabeba-hoaka intsony araka izany araka ny fanadihadiana fity nokolona. Na dia nametraka fetra-bidy farany ambony aza amin'ny fanjakana amin'ireo entana eny an-tsena. Mbola maro ireo velon-taraina mikasika amin'ny vidiny entana tato anatin'ny volana maromaro izay. Raha amin'ny menaka manokana, manomboka amin'ny 7,7 ariary ny litatry ny menaka soja, izay mora indrindra raha toa ka mananika hatrany amin'ny 500 alina ny menaka kashte. Anisan'ny nahitana fiakarana ihany koa ny kilaon'ny farinina. Efa 4 ariary no mihoatra izany raha ny hita teny an-tsena izay nanaovana fanadihadiana. 903 ariary nefa ny fetra farany ambony amin'ny kilao io entana io izay napetraka ny fanjakana iray volana lasa izay. Miakatra isan'andro araka izany ny vidin'ireo entana samihafa eny an-tsena. Ny savony hatreto no mahavelon-taraina amin'ny mpanjifa izay nambaran'ireo mpivarotra fa tena misy fiantraikany amin'ny tsena amin'ny andavanandro mihitsy. Niakatra avoroeny avokoa ireo savony isan-karazana. Misy ireo savony izay 300 ariary tafiakatra hatrany amin'ny 900 ariary. 500 taloha lasa 5,000 akatra isan'andro mihitsy savony. Efa 5 volana lasa angamba izay niakatra ny savoninay sy indrindra vovon-tsavony zao lasa tsisy 50 sy roa fa lasa 300 dia efa tsara daholo. Karazany 7 foana taloha fa zao lasa karazany 5 sisandreo satria mialafo foana le izy dia tsy zaka intsony fa efa trala mahery zao sisan carton dia tena lafo. Ampotony any amin'ny grossiste mihitsy miakatra.
Arakaraka ny olona fa tsy dia mandeha tsony zao ny tsena satria ny olona zao presque miady varotra daholo isaky mividy savony dia tsy mahatakatra tsony zareo fa manontany dia miala. Ho an'ireo tokantrano kosa tsy afa-manoatra amin'ny fidangany vidin'ireo entana ny tsirairay. Tsy maharaka amin'ny fandaniana isan'andro ny vola iray sy ny isam-bolana. Raha nahavita nanangona entana rehefa mandray vola teo aloha, nanjary tsy maintsy manjifa tsikelikely noho ny ampelantanana tsy maharaka ny fiankaran'ny entana ankehitriny. Efa miakatra be, tena miakatra be le vidim-piainana any dia somary sahirakirana kely izay amin'izao. Surtout amin'ilay misy zazakely dia tsy maintsy mitombo foana ny dépense ampiasaina andavanandro. Za zao tena lasa lafo be sady vetivety kely ny fiakaran'ilay izy. Nefa ilay izy zavatra ilaina isan'andro dia tsy maintsy hoe mividy ianao dia izay ilay mahatonga an'ilay fahasahiranana kely. Ie, ohatry ny taloha zao izay vidiko isaky ny fandraisana vola daholo ny zavatra ilainay. Ohatry ny hoe vary, menaka, ny siramamy, ny charbon fa amin'izao izay efa tsy afaka manao an'izay intsony fa lasa tsy maintsy vidinay atsinjarany foana isaky ny ampiasa vao mividy. Ratsaivina nanomboka tamin'ny volana aprila lasa teo no nametrahany ny fanjakana fetra farany ambony amin'ny vidin'ny entana. Mandritra ny 3 volana no nambara fa hitazomana izany. Tsapa nefa fa efa tsy zaka ny vahoaka madinika intsony vidin'ny entana io. Ny kilaon'ny vary hatreto no tsy nahitana fiakarana firy. Mipetraka amin'ny fanontaniana, mety hamaly ny fahasahirana ny vahoaka madinika manoloana ireo vidin'ny entana eny an-tsena ve? Ny tany ny fampiakarana ny karama farany ambany navoaka ny filoham-pirenena omaly, ny antony nampiakarana ny karama noho ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny. Isan'ny efa nanangana komisiona misana ny fanadihadinana ny commission d'enquête parlementaire arazavana ny antony fiakaran'ny vidin'entana ny solom-bavambahoaka saingy andrasana ny valin'izay. Fa manodidina izay solom-bavambahoaka sy ny tontolon'izay dia hanomboka rahampitso ary hatra 80 andro. Fotoam-pivoriana rahampitona voalohany antenimieram-pirenena amin'ity taona 2022 ity. Ifantoka betsaka amin'ny LFR na loi de finances rectificative lahadinika ankoatr'ireo tolo-dalàna samihafa. Henri Florian. Ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy 570 no manambara sy mamaritra fa mivory ara-potoana indroa isan-taona mandritra ny 80 andro ny antenimieram-pirenena. Manomboka ny talata voalohany amin'ny volana May ny voalohany amin'izany izay anomboka ny andro ny rahampitso. Teboka maromaro no tsy maintsy hojerena sy hodiniana ao anatin'izy ity fotoam-pivoriana ity, indrindra fa mahakasika ny raharaham-pirenena fa eo ihany koa ny teti-bolam-panjakana izay asimpantsina. Ny zavatra atao moa zany mandritra n'ity LFR ity dia araka ny lazaiko teo dia efa nisy ny loi de finance initiale dia manoloana an'io zany no anaovana ny tombanezaka hoe aiza ny tratra aiza ny tsy tratra ka ampidirana zany an'ireo tetikasa vaovao zay mandra-pahatonga ny faran'ity taona ity idirana amin'ny loi de finance initiale indray. Iaratsika manala koa ny vaovao zay ataontsika hoe mahavelona fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra dia ny filoham-pirenena tonga avy any ivelany voatselatsela teo. Isany ihany koa zany reny zavatra ireny zany tokony hojerena ao anatin'ity loi de finance rectificative ity satria isy fanampim-bola fanampiny zany voarainy fitondram-panjakana voarainy firenena malagasy ka zay zany no isany ihany koa tokony hodinina zany mandritra n'ity fivoriana ara-potoana manaraka izao ity. Ankoatra ireo mety hisy ihany koa ny fandinihana ireo tolo-dalàna vaovao sy izay tsy mbola voadinika atany aloha. Ny ankoatran'izay moa zany dia iaratsika malala fa efa nisy ireo tolo-dalàna teo aloha ary inona fa hotohizana amin'ity fivoriana amin'ny session manaraka izao. Eo ihany koa ny fiandrasana solom-bavambahoaka an'ireo tolo-dalàna vaovao zay atolotra na avy ao anatiny na avy any amin'ny ministera, avy any amin'ny gouvernement na ireo organisme zay manolotra tolo-dalàna ho an'ny solom-bavambahoaka zay holanina ary atolotra ao aminatiny fivoriana izany tolo-dalàna izay voalaza teo zay. Anomboka rahampitso ariaritra 80 andro araka izany ny fotoam-pivoriana voalohany ho an'ny antenimieram-pirenena. Ny talata fahatelo amin'ny volana oktobra kosa ny faharoa araka ny voalazan'ny lalam-panorenana hatrany. Andrasana maro ihany koa amin'izao fotoam-pivoriana izao ny mety hisian'ny fanaovana ireo biro maharitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ankoatra ny eny Tsimbazaza,
mivory mandritra ny 80 andro ihany koa ireo olona etsy amin'ny ela-pamaitso anosy kely. Isan'ny andrasany maro anatin'ny fotoam-pivoriana araka izany raha ny eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny fivoarany resabe mandeha mahakasika ny fangatana fitsipaham-pitokisana na izany ho an'ny governemanta tanàna mba rao mahatry ny anteny miram-pirenena. Ahoana ny fifandresen-dahatra azonany maro anisa ahafahana miroso amin'izay ho tanterina aminao miandalana eto ihany. Isan'ny fety manandanja ho an'ireo mpino silamo ny Eid el-Fitr fanamariana ny fahavitan'ny Ramadan izay nankalazana androany ankoatra ny vavaka iombonana fiaraha-misakafo sy mifety no nameno ny tontolo andro toy ihany koa ireo nizara ho an'izay tsy manangay eto Andriatsilavo. Toerana maro no nahitana mpino silamo niara-ny ombom-bavaka ny maraina teo ary isan'izany ny teto amin'ny kianja Maki Andotapenaka. Antony no tanterana androany ny fankalazana ny Eid el-Fitr, andro anamariana ny fahavitan'ny mpino silamo ny Ramadan. Nandritra io fotoam-bavaka io ny nanamafisana ny afatra sy ny aim-panahy tokony iainan'ny mpino. Ny fanompona dia mitarika ny olona anankiray mba ahafahany mba hiova anatin'ny fiainana sy eo amin'ny fiarahamonina indrindra ary eo anatriny tompo Allah tabaraka wa ta'ala. Ny afatra koa dia ny fifezana mahatonga olona anankiray mba ho olona mendrika amin'ny rehetra. Raha jerevantsika ny afatra izay napitantsika teo tamin'ilay discours teo dia ny fotoana omena lanja, ny toerana omena lanja, ny asa omena lanja ary ny olona koa dia omena lanja. Ireo zavatra efatra ireo dia raha ezantsika ataontsika amin'ny fomba tsara no fandraisantsika ireo zavatra efatra ireo dia olombelona mendrika zay zany tena afatra goavana tena iampita amin'ny resaka Ramadan sy andro fety ity. Donc toy ihany zay ezaka zay ahafahanao olona mendrika eo anatriny tompo Allah tabaraka wa ta'ala. Taoriny ny fotoam-bavaka niroso tamin'ny fikarakarana sakafo ireo mpino silamo ary nizara izany ihany koa ho an'ireo mahantra. Anjatony mahery ireo olona nasaina teto amin'ny fikambanana zanakavaratra. Tsy nisy nandritra ny roa taona ny fety sy ny fiaraha-misakafo tahaka izao noho ny Covid-19 ka tsy maintsy noararaotina iaraha-mifaly. Ny afatra tiako apetraka zany ampino silamo rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena avy nantanteraka fanompoana masina atsika dia androany zany atsika mifaly azadino zany ny fanompoana masina zay vitatsika iny tsy sombatintsika amin'ny fiainana mandalo eto ambony tany. Androany zany atsika mifaly satria atsika zany ravoravona vita adidy masina tamin'ny fifezina sy tamin'ny fanompoana maro sahafa samihafa zay nitanterantsika tamin'igny ray volana lasa iny. Andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ny fankalazana ny Eid el-Fitr. Miova isan-taona io daty io noho izy miankina amin'ny volana ary misy fanaraha-maso kaiky atao vao manonona daty. Tatsambo mpanjono miisa 420 no niondrana tsambo tao Toamasina ny 12 Martsa lasa teo niaraka tamin'ny sambo de Gostar 2 niova ny toedra raha ankehitriny ary nisy tamin'ireo nangataka hivenina ody noho ireo nampanaovana zavatra hafa ankoatra ny voasoratra anaty contrat. Isan'izany ny fampiasana amin'ny sambo hafa, ny fampiasana amin'ny orinasa sy ny sisa gay eto Andriatsilavo. Nangataka ody avy hatrany ny sasany tamin'ireo tatsambo misy 420 niondrana tsambo tao Toamasina ny 12 Martsa lasa teo. Antony manana ny contrat mazava tsara no soniavina tao Toamasina fa hiasa amin'ny sambo izay voasoratra mazava tsara de Gostar 2 izy ireo. Ankehitriny tsy misy miasa amin'io sambo io avokoa izy ireo raha ny loharanom-baovao azo. Ny sasany nampiasaina amina orinasa any Maurice nefa tatsambo. Ny sasany nanao embarquement clandestin amina sambo hafa. Clandestin satria tsy misoratra amin'ny contrat izay nanaovana fifanarahana teto Madagasikara. Raha ny lalàna amin'ny mahatatsambo tsy maintsy debarke ny olona iray vao afaka manao embarquement amina sambo hafa indray. Ny debarquement izay atao amina toerana ny alàna ao Toamasina. Raha ny fanadihadiana natao misy fomba izay tsy misy eran-tany atao sy afaka atao eto Madagasikara dia ny debarquement virtuel, izany hoe ny livre maritime ihany no alefa aty Madagasikara dia vita, tsy mila ny fanatrehan'ny tatsambo akory. Atreto aloha olona 4 tamin'ireo 420 ireo no nitaky ny zoananana tsy nanaiky atao etam-barotra ary nangataka iverina ody. Nandeha tamin'ny apostolat de la mer izy ireo. Tela zany efandala nandeha amin'ny apostolat zay io zany. Efa presque ninana kely tamina adiny ray teo laladiana zay efandala nandeha amin'ny apostolat zay io mbola zay complète amin'ny alina io jusqu'à zao maraina zao. Manome vaovaonao io zay mitohiny. Taorin'izay ny apostolat de la mer indray no nitondra azy ireo tamin'ny ilay tompon'ny sambo. Tapaka fa alefa ody ireo marain misy 4 tsy nanaiky atao tsindry ireo. Maro amin'izy ireo no tsy nahalala ny lalàna misy sy ny zoananany
ka manaiky izay anaovana azy raha ny fanazavana hatrany. Io tsy fahalalana io no mahatonga ny jony tsy manara-dalàna, tsy voafehin-dalàna ary tsy voafanambara, miteraka afaty antoka ho an'ny firenena. Ateto aloha mbola tsy nazona vaovao mahakasika ity tranga ity ny avy eo anivon'ny APMF. Vaovao ny fanatanjahantena ho tanterana ny voalohany volana jona izao ny fionana eo am-bareny Madagasikara sy ny ekipa pirenena ny Ghana lalao izay atao any an-toerana amin'ny 10 alina aty amintsika ary ny 5 jona ny lalao faharoa ifanandrinantsika amin'ny Angola izay ho tanterana eny Mahamasina amin'ny 7:00. Ireo fionan'ireo izay tafiditra ao anatin'ny andro voalohany amin'ny fifanitsana ny kanina 3:20. Andrasana araka izany ny fampivondronana ny ekipa pirenena malagasy izay ho tarihan'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Isentokely anaty doka isika izao fanjonona dingandingana na concombre de mer miisa 4,700 tany amin'ny faritra rovana nosy tany Elnosbe. Eo ihany koa ny vaovao manodidina ny Doroala sy ny Alatromby izay no santionany amin'ireo vaovao hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Du très haut débit avec la fibre Family Bettelma. La fibre à prix léger chez vous à seulement 149 000 arrières par mois. Jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity atena hatrany ny arahaba ho mba mipiraritso anao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra kolo amin'izao oro izao. Manomboka ny volana mety toy izao isan'ny taona ny mampirongatra ny doro-tanety sy ny doro-ala amin'ireo faritra maro eto Madagasikara. Paikady ataon'ny ministera ny tontolo iainana manoloana izany ny fametrahana aroafo toy ny atao any Akazobe na izany na tsy izany andrasana hatrany ny vahaolana maty paika amongorana ny doro-tanety eto amintsika onona saina. Isan'ireo distrika ahitana doro-tanety maro isan-taona i Akazobe. Antomatonga izany ny fisian'ireo mpanao arina fandrehatra tsy ara-dalàna. Ny fandorana kijana izay tsy voafehy ka miteraka fahamaizina sy fahampitiana amina velaran-tany goavana. Ny tsy fitandremana isan-karazany ho an'ireo mpandalo amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Araka amin'ny fanisanana atao ministeran'ny tontolo iainana, miainga amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana modisa. Misy 720 ala tepaka voaray ho an'ity distrika ity nandritra ny taona 2020. Manoloana izany, nizina tany an-toerana ministra ny tontolo iainana niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka nametraka aroafo. Ka miditra isika zao amin'ny vanim-potoanany afo dia izay indrindra no antony dinana ity fotony mametraka ireo aroafo miaraka amin'ireo vahoaka sy miaraka amin'ireo tompona andraikitra rehetra sy ireo izay malala tanana aty amin'ny faritra. Indrindra moa aty Akazobe izay nanisany nanaovana reboisement goavana dia goavana indrindra ka zava-dehibe tokoa ny miaro an'ireo hazo izay novolenareo mba tsy ho ringatry ny afo amin'ny zao fanombohan'ny vanim-potoan'ny afo amin'ny mois de mai izao. Ka mametraka izahay eto aroafo aty Akazobe. Tao amin'ny saha-mpamboleka hazo firarazana distrika Akazobe no nametrahana ity aroafo ity. Niarana tamin'ireo fokon'olona eny an-toerana. Isany andrasana trano vahaolana maty paika avy amin'ny fitondram-panjakana isoroana ny doro-tanety eto amintsika. Indrindra amin'izao vanim-potoana hita fa fiatombohan'ny doro-tanety izao. Ny olona manodidina ny faritra rovana matetika no mandika ny lalàna ary mandoro ny ala noho ny asa sarotan'ny fiainana. Aiza ho aiza ny fandraisana tanana azy ireny hanamavanana ny fiankinan-dohany amin'ny fampiasana ny ala. Fanontaniana apetraka ny mahakasika izay. Fa zava-dehibe ho an'ireo ben'ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna ny vidinany fotony ataon'ny olom-bofidy. Izay mihamivantana ny commune ahafahan'izy ireo mampita ny etaetany amin'ny lafiny fampandrosoana. Antony nanaovan'ireo mpiara-miasa avy amin'ny loholona Madagasikara Rahanirina Sidonia fidinana ifotony tany amin'ireo commune anatin'ny distrika ny Moramanga Henri Florian. Antoka iray ahafahana mitondra fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena
ny fijerevana ny olana misy eny fotony indrindra fa ny fiainona ny etaetan'ireo be ny tanàna izay le tompona andraikitra voalohany manakaiky ny vahoaka ho an'ny distrikany Moramanga nanatanteraka fidinana ifotony ny ainona ny etaetan'ireo olombofidy eny anivon'ny commune ireo mpanolontsaina parlementaire sy ireo mpanolontsaina ara-teknika anelolony Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga rarinirina Sitoni ny commune Belavabary Ambohidronono Ampasipotsy ary Mandilaza izay mandrafitra ny distrikany Moramanga no notsidiana tamin'izany. Mahampiara-miasa ny sy ny commune eo amin'ny lolo Madagasikara sy ny commune dia zay ny natokana andao no fitsidiana hijery fotony zavatra misy ety fotony ety satria tsy misy zavatra tokony ho tanteraka raha tsy fameno ny olona sy ny be ny tanàna ka zay ny natokanay nijery satria ny programa ny lolo Madagasikara dia ampandroso ny fireneny ity ary hijery koa sy hamazy olana misy ato amin'ny firenentsika ka zay ny natokanay ny rano anteraka be da be ny zavatra tsara nampitainy be ny tanàna taminay eo anatin'ny Dilimina ny faritry Mandilaza hatrany Tandirika ty Belavabary ty fa betsaka koa ny zavatra ratsy mbola mila ho tanterahana so mbola adidy miandry ny firenena miandry ny mpitondra amin'izao fotoana izao fandriampahalemana aloha dia somary maisamasatra kely ihany amin'izao fotoana izao ka iazahana zany ho tanterana ny mpitondra mba ho hatsarainy zany satria manjary sahirana ny vahoaka amin'ny resaka fampandrosoana raha tsy eo ny fandriampahalemana. Nisy ihany koa ny fanomezana jiro mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ho an'ireto commune ireto izay apetraka eny anivon'ny CSB sy ny bureau commune. Ito hatrany ny fidinana ifotony fianona ny etahitan'ny commune raha ny fanazavana. Izay zany makasika an'iny ny andrasana dia tsy olany andro tamin'ny fidinana ifotony fotsiny ireo olombofidy isantsokajany fa isy ny fandraisany fa efa napanatanteraka ny anjara andraiky ny manoloana ny fitarainana azo avy eny ifotony. Fa nanao fitarainana amin'ny fitondram-panjakana ireo mpampiasa vola avy ao Antsirabe amin'ny alalan'ny tambazotra interneto na ny trading. Ny tsy fahazon'izy ireo ny vola izay napetraka tamina orinasa iray mpanodina ny volan'izy ireo no anton'izay ankehitriny tsy nahazo valiny mahafa-po ireo mpikambana ka nitoro ny tompon'ny orinasa ary mitaky ny amerenana ny vola Antsirabe. Olona manodidina ny 300 mahery no nanao fitarainana mahakasika na orinasa tsy miankina iray avy eto Antsirabe izay mpampiasa vola amin'ny alalan'ny serasera rabatritra amin'ny tambazotra interneto na antsoina amin'ny teny vahiny hoe trading. Raha ny fantatra dia tsy latsaky ny ray tapitrisa ariary tsirairay avy ny vola napetraka ireto mpampiasa vola ireto tao amin'ilay orinasa. Ankehitriny anefa tsy araka ny fifanarahana hoy ireto farany vokatra azo ka nisy amin'izy ireo no nametraka fitoriana avy hatrany ary fantatra fa efa hanemponja vonjomaika ny tompon'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Araka izany dia manao antsoava ny fitondram-panjakana ireto mpampiasa vola ireto mba hijerena manokana ity raharaha ity sy ny makasika ny tompon'ny orinasa amin'ny famerenana ny volan'izy ireo. Infinity Trading Madagascar eto Antsirabe no misy an'io société io. Ny zavatra ataon'io société io zany dia mampiasa vola amina serasera arabaritra international. Dia nilaza io PDG io fa nisy problème ny compte bancaire ny société ka tamin'ny volana Desambra teo izy no nakany Antananarivo ny resaka tamina investisseur namory investisseur irégler an'io problème bancaire io zay lazainy fa misy liaison amin'ny banque centrale fa nisy nandray vola fa rehefa nanomboka tonga le fotoana tsy nandray vola fa lazainy fa hoe misy blocage avy any amin'ny banque centrale dia nino so natoko zay fa blocage tokoa io ka nasaina nakany Antananarivo izy nikarakaran'izany dossier zany. Tany Antananarivo izy tsy hita hoe inona marina le vahaolana ny entiny avy any dia nangatany investisseur ny verenany taty Antsirabe napita amin'ny olona hoe inona ny tena zava-misy fa tena tsy namoaka ny zavatra tena marina izy dia nisy investisseur nitory anazy ka nahatonga anazy nidoboka ponja amin'izao fotoana itenenantsika izao ka izay no mahatonga anay manao an'izao fitarainana na filazana ny zavatra misy izao mba hahafahan'ny fitondram-panjakana mandray andraikitra par rapport amin'ilay zava-misy satria tsy te ho very vola zahay satria mahafantatra izay fa manana ny possibilité ahafahana mamerina ny vola io izy fa misy afiatsena goavana mandeha ambady clé izy ny investisseur anankiray zany minimum dia tsy andraisany société io vola raha tsy 1 million ariary ary ny akamaroan'ireo olona ireo dia tsy nametraka 1 million ariary fa plus n'izay vola zay. Mafy ny fitakiana raha nambarany ireto farany raha tsy mahazo valiny mahafa-po avy amin'ny tompon'ny orinasa
marihana ho izy ireo fa nisy ny fifanarahana mazava tsara. Ary io misy contrat mazava io, vola misy contrat io fa tsy hoe zavatra tsisy contrat. Ny zavatra tena andrasanay moa zany dia ny iverenan'ny vola izay nampiasanay tao amin'io société io. Zay ny angatan'ny investisseur rehetra ny iverenan'izay zavatra izay. Ary ny akamaroan'ny investisseur amin'izao dia efa leo sososotra amin'le fandrirarirana mahazo anay ka dia mandeha ny fitoriana amin'izao. Raha ohatra zany zahay ka tsy mahazo vokatra, na hoe misy une partie ana olona mahazo vokatra fa tsy voajery ny sarambabem-bahoaka izay ataoko hoe 1500 personnes zahay raha ohatra izay zavatra izay tsy voajery dia manjary amafimafy ty tolona ataonay investisseur ato. Andrasana araka izany ny toy an'ity raharaha ity ary fantatra fa efa eo am-pelantanany manam-pahefana izay hiakatra tribunal tsy ho ela. Fa injany ihany ny verivola mitoedra raha misy amin'izao fotoan'izao zay fa dahalo misy roa no voatifitra mpitandro ny filaminana omaly alahady tao amin'ny commune lafy district Ambatondrazaka noho ny alatromby miantso ny tompon'andraikitra hijery vahaolana ho fametrahana ny fandriam-pahalemana any an-toerany Loponina manoloana ny firongatry ny asan-dahalo tao anatin'ny iray volana. Niverina nirongatra ny volana aprily lasa teo ny trangana alatromby tany amin'ny distrikany Ambatondrazaka faritra Raotra Mangorona ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'izany tao amin'ny commune Ilafy izay nahitana trangarota anatin'ny iray volana. Nanatanteraka hetsika manoloana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana araka izany ireo mponina tany an-toerana sy ny mpitandro ny filaminana. Vokany, dahalo misy roa no namony ainy ny alahady lasa teo. Ny 29 moa zay no nanao fisaforana manerana ny commune Ilafy. Dia tamin'izay indrindra no nahitanay reto zatovolahy roa lahy izay tsy fantatra hoe avy aiza mifanena amin'ny alina iny. Dia nanontaniana moa reo dia vao maika ny piritsaka nandositra fa ny voatery izay nampiasan'ny fitaovam-piadiana tena ampelantananay. Rehefa misy moa fahafatesan'ireo jiolahy reo dia nantsona ny ben'ny tanàna, ny mpitondra rehetrarehetra, ny fokon'olona, indrindra fa ny dokotera. Hita tokoa fa tena nisany efa dahalo rain-tany mampikaikaika any amin'ny faritra Ilafy ireo zatovolahy roa lahy reo. Nanatry masony zavanseho ny ben'ny tanàna ny Ilafy ka nanao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny ametrahana mpitandro ny filaminana maharitra ny an-toerana. Ity komina ity izay voatsikajy ho faritra mena. Zay satria sy fanentanana efa nataoko amin'ny resolombavamboaka sy ny amin'ny gouvernorat mba mangataka isinzy zany poste avancé aty amin'ny commune Ilafy zay fa ny commune dia efa vonany amin'ny tany dia vonona koa ny vahoaka anjay anjara biriky izay tokony zakany. Noho izany andao mba hiarana amin'ny salahy apandry isiny zany fandriam-pahalemana zany ato anatin'ity commune Ilafy ity mba apetraka aty fotony zany ny poste avancé. Toerana tsy lavitry ny renivohitra Ambatondrazaka ny commune Ilafy saingy anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ny alatromby raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Etsy ankilany manentana tranon'ny mponina ny zandary amin'ny fiaraha-miasa momba ny fanomezam-baovao tafiditra anatin'ny hetsika tana maro ny fandriam-pahalemana. Nomena tany maimaimpona any amin'ny cité Semady ireo olona trabona amin'ny tokantrano miisa 7 vokatra ny fihotsahan-tany tao amin'ny fokontany Lazareto Nord secteur Pasira, fihotsahan-tany izay nitranga ny 7 martsa lasa teo. Ankoatra fanomezan-tany maimaimpona ireo mponina ao amin'ny fokontany Lazareto Nord secteur Pasira ao Atsiranana, nahazo fanampiana vonjy-rano vaky avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe toy ny vary, menaka, voamaina ary bodofotsy izy ireo. Satria ny vavan'ny vahoaka hentigna aminay zay mitondra le hafatra, zay ny mahadepute ka tonga tany ny hafatra, zay natonga ny ministra tonga taty fa le tany tsara hoentsika fa efary amin'ny Semady fa anatin'ny fandaminana zegny atsika, anatin'ny fandaminana manao zavatra tsy mora, ny filohantsika zavatra koa fa teneniny omeny ataony tsy maintsy ho tanterahiny ka eto dia tsara hoentsika fa atao zay zavatra zay fa ny fandaminana zany no mahela azy satria magnano raha tsy mora ho za. Velom-pisoana ireo trabona tamin'ny hetsika nataon'ny fanjakana Foibe izay tsy niraviravin-tanana tamin'ny fandraisan'andraikitra. Ny soro aketo zany dia le fampanentanana ny député teo hoe efa amin'ny fotoana fandaminana zany amin'le fahazahoana tsy haiko na trano na tany amin'ny Semady. Dia misaotra sady ny filohan'ny repoblika naniraka ny député ilaza anazy ampahabe-maso amintsika eto. Ao aoriana fandaminana efa ifindra sahady any amin'ny cité Semady
ireo olona trabona ireo. Raha tsy ahevina, ny fahasiviny volana martsa lasa teo no nisy fiotsanany tany ka nahatrabona ireo mponina amina tokantrano miisa 73 ireo. Fa olona 7 no sarina nanjony tao amin'ny fahatrarovana nosy Tanyely National Park Nosbe. Sarina niaraka tamin'izy ireo ny dingadingana na concombre de mer miisa 4,700, longosta sy ireo fitaovana nampiasaina nosy Tanyely izay isan'ireo faritra tsy azo anjonoana sy tsy azo trandrahana amin'ny mahafaritra rovana azy ka eto Andriatsilavo. Nosy Tanyely National Park isan'ny nosy mahasarika mpizahatany be ao Nosbe noho ny fananan'ireo biby an-tanety sy an-dranomasina ary ny atsara ny torapasika ka tafiditra anatin'ireo ala voajanahary sy faritra ny masina rovana tsy azo anjonoana. Olona 7 ny tratra nanjony tamin'ny alina tao amin'ny faritry ny nosy Tanyely ka natratrarana dingadingana na concombre de mer miisa 4,700. Ankoatr'izay tsy manana taratasy na fahazon-dalana anao izany akory izy ireo. Tratra tamin'ireo reto zavatra manaraka reto: dingadingana espèce mahitsikely 553 individus, dingadingana espèce tracteur 86 individus, dingadingana lohan'ny caroque 65 individus, langouste maventy 11 individus. Misy lalàna fey io faritra iarovana io amin'ny alalan'ny loi de code de gestion des aires protégées. Manaraka izany moa dingadingana io manana espèce maro tany kely anatiny ao. Resaka biodiversité izay no mahatonga ny mpitsidika antsika maro ery nosy tany kely, manentana antsika mba hiara ikobaby io faritra iarovana io fa io fananantsika eto Nosbe. Efa miavitsika ahina ho lany taranaka ireo hazan-dranomasina raha tsy arovana sy kajiana. Fitantanana iombonana ahitana sampandraraha maro no atao amin'ny Nosy Tanyely National Park. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny sampandraraha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ny gendarmerie-pirenena sy ny surveillance de pêche. Tsy maintsy ampiarina ny lalàna ho an'ireo mini-mandiky izany hoy ny eo anivon'ny zandary izay nanintana ny mponina ifanome tanana amin'ny loharanom-baovao raha misy tranga tahaka izao. Mampitandrina ho an'izay mbola manana eritreritra anjono maromaro ny faritra arovana eto Nosbe, fa indrindra amin'izay tenenina hoe parc marin zay ho faritra reo tsy azo anjonoana, dia mampitandrina izay olona mbola manaitrehitra zany. Andraikitra ny gendarmerie ihany koa ny miaro ny sisin-dranomasina manodidina Nosbe dia miasehatra amin'izay lafin'izay amin'ny fiarovana ireo zavaboary any ambany-dranomasina araka ny mampalaza any Nosbe zay. Miaso an'ireo vahoaka indrindra anareo mpanjono, ianareo no mahafantatra ny any anaty ranomasina ihany, nareo any amin'ny sisintany, ny gendarmerie sy ireo mpisehatra araka ny voalaza teo dia misokatra sy fanomezana vao zay mba ahafahantsika miaro ny fananantsika, miaro ny harem-pirenenantsika. Na io aza ny mahafaritra arovana azy, afaka mandray ireo mpanjono na mpandeha raha tratra andro ratsy na sendra misy olana na atoandro na alina ny Nosy Tanyely. Ankoatra ny fametrahana paikady hanampiana ny mponina manodidina ny fahatrarovana voalaza tany ambony, aza ho aiza ny fanamafisana sary sy ny lalàna ho an'ireo mpanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena manoloana ny zava-misy toy izao. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Ny antsony miaramila tao Burkina Faso, Guinée sy Mali amerina ny fahefany amin'ny sivily ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ho Mali, famerenana ny fitantanana amin'ny sivily farany izay aingana manoloana ny toetra raha misy any an-toerana fanadidina eo amin'ny sary France 24. Ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana dia niantsony miaramila ao Burkina Faso, Guinée ary Mali mba hamerina ny fahefana amin'ny sivily ary manentana ireo firenena matanjaka mba handefa ireo anampiana ireo vahoaka any an-toerana. Ny fanankizahay amin'ny mahazava-dehibe ny fanohizana ny fifanankalozan-kevitra miaraka amin'ireo manam-pahefana ao Ouagadougou, Conakry ary Bamako mba hiverena ny filaminana ao amin'ny firenena araka ny lalam-pandrenana hoy Anthony Blinken tao Dakar rehefa avy niona tamin'ny lehibe ny firenena Senegalais. Marefo noho ny krizy saheliana i Afrika andrefana ka manampy izany indray amin'izao ny fanonganam-panjakana ny CES tao Mali ny volana Oktobra 2024, ny Mey 2024, ny tao Guinée ny volana Septambra 2024 ary tao Burkina Faso ny volana Janoary 2024.
tapitratreto ny fiarahako aminao amin'ny androany sans aucun remords izay lohateny horonan-tsary arahanao eto amin'ny fitalavitra kolo aorian'izao fampalalam-baovao zao film d'action izy io ka nasaiko anao hatrany tsy saraka aminay naiza misy anao mandra-pitafa ho amin'ny raha pitso indray ary tomboky lasy tomboky vavelo matomboko. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.